Maro amintsika mankadidy fomba fampianarana tany am-pianarana alohan'ny hanombohan'ny fampianarana hoe soraty izay asa tianao atao rehefa lehibe. Dia izay mihitsy no tokony ho asantsika rehefa lehibe dia izay tiantsika, izay manavanana antsika, izay ananantsika talenta. Dia izay no mampahazoto antsika mianatra manaraka ny dinga mpampianarana rehetrarehetra sy ny fiofanana manomboka amin'ny préscolaire, ny primaire, ny collège, lycée sy ny université. Rehefa vita izay fianarana izay dia tonga amin'izay ilay fotoana hitadiavana asa. Aiza moa izany ny asa no hitantsika? Ao amin'ny tolotra anaty gazety, anaty internet, amin'ny serasera maro isan-karazany no ahitantsika ny tolotr'asa. Dia karakaraintsika tsara ny CV, ataontsika misongadina tsara ao ny zavatra haintsika. Dia ny traikefa rehetrarehetra koa efa nananantsika. Dia manao lettre de motivation, izany dia manambara hoe tena vonona marina isika. Dia alefany amin'ilay orinasa mitady mpiasa. Ny orinasa rehefa hitany fa mifanaraka amin'ny filàny ny CV nalefantsika dia ho antsontsika hampanaovana test écrit sy oral. Dia rehefa afaka amin'io fifanitsarana io isika dia antsoina indray manao ny entretien d'embauche. Dia eo koa mbola maro ny fifaninana ka rehefa voaray amin'io isika dia voaray miasa amin'izay. Araka izany dia sarotra izany ilay mahita asa. Ka mety misy miteny hoe aleo izany mamorona asa. Soraty eo amin'ny commentaire mihitsy izay hoe aleo mamorona asa, teneno ny hevitrao fanaovantsika video manaraka indray. Dia izay aloha izany ny androany fa misaotra betsaka antsika niaraka hatramin'ny farany. Veloma tompoko.